NGB Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata. Yulchanao ni Fampalalambao. Recherchez-vous l'élégance, le prestige et le style inimitable? Venez découvrir notre boutique des marques Antanmen. Vous présente Ni Vavo. Mangina ankehitriny ny vahoaka malagasy satria manainy ainy miaro ny fahafahana kely sisa ananana manoloana izao fonja be mikodana misokatra eto Madagasikara izao ampatsiahy nefa ny tantaja fananeho ny heviny ny vahoaka malagasy maro anisaka ny safidy ny Siatsia Andatsabato ny faha 12 ny volana Novambra lasa teo. Usatrotra ho an'i Andry Rajoelina ny anana ny fahamarinana toerana ara-politika eto amin'ny tansy ny firenena nateo aza ny fandresena azo ny tamin'ny tsy fanarahan-dalàna sy ny fitanilana ny senisy ny HCC ary indrindra fa ny fividianana izay natao amboletra aika ny vitsy anisany no nandray anjara tamin'ny fanatanterahana izany hoy ireo mpanao politika nanovana fanaizaizina androany. Potika tanteraka amin'izao fotoana izao any ampahandalana amin'ny alalam-pirenena fa avalo-ambodimapolo mandalo ny ankadimbahoaka fasankarana mipaikatra ny amin'ny tobin-tsolika anozado antony mahatonga ny fitohanana ny fifamoivoizana ora maro eny antoerana isanandro ireo ampahandalana voalaza ireo izay efa nankatoavina tao anatin'ny filan-kevitry ny ministry ny Sivy Augustra lasa teo ho ny fanamboarana izany sangy izao tsy misy fanamboarana sy fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana izao. Takatry ny famividy intsony ny vidim-piainana ankehitriny raha ny fanadihadiana natao fa tena nivo ny fiarahamonina tsy afaka miala ary saika miaina ao anatin'ny trosa manoloana izany ny akamaroany ny tokantrano hafahana manjifa ireo entana ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray ao France maheriny ny charonjato ireo olona tonga teo anoloana ny fitsarana omaly amin'ny fitakina ny ampiarana ny lalàna amin'ilay olona namono ny Thomas efa sy nakantoavany ny prefecture tany antoerana izany fietsiketsehana izany sangy nolavony ny ato anivony fitsarana avy hatrany raha ny fanazavana ny andinindin'izay avy hatrany. Manatra ny arabatom kilasy tongo vavy tonga sondray ato anatin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV amin'izao alina izao ka manasanao hanaraka izany hatry amin'ny farany ny matoa dahatsoratra no anokafantsika ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ny tsy alina ity mangina ny akamaroany ny vahoaka malagasy satria miaro ny ainy miaro ny fahefana kely sisa mba ananany amin'izao fonja be mikodana misokatra eto Madagasikara izao ampatsiahy nefa ny tantara fananeho ny heviny ny vahoaka malagasy maro anis aika ny safidy ny tsy Andatsabato ny faha 12 Novambra lasa teo. Azahoatra ny matoa dahatsoratra. Taoriny ny saritsarina fanambarana tamin'ny fomba ofisialy ny voka-pifidianana nataon'ny HCC omaly. Iazakazana indray amin'izao fotoana ny fametrahana amin'ny fomba ofisialy ilay filoha manana zom-pirenena frantsay hitondra miaraka amin'jadona any Madagasikara. Tsy nisy sinanapo fa ireo antso nataon'ny vahoaka malagasy manoloana ny tsy fanaran-dalàna sy ny fanonganam-panjakana ankolaka dia nanaitra sy nisintona ny mason'ireo mpandala ny demokrasia maneran-tany sy ireo mpiaro ny zon'olombelona. Nanamafy ireo antso nataon'ny vahoaka malagasy ireo ihany koa ny mpiaro ny zon'olombelona sy ireo miady amin'ny kolikoly eto amintsika raha tsy ilaza avatsy ny Transparency International. Ny zava-misy anefa dia izao hita ny masontsika izao na dia tsy azo ekena sy tsy noeritreretina aza. Aty amin'ny taonjato faraka amin'ny 20 no ahitana fandikan-dalàna amin'ny baribary mifanohitra tanteraka amin'ny demokrasia ka nirosona tamina saritsarina fifidianana. Efa naneho ny ayahany ireo mpiara-miombonantoka iraisam-pirenena amin'ny Madagasikara manoloana ny toetra ara-politika eto amintsika indrindra tamin'ny fomba fiasan'ny HCC sy ny fampiasana ireo hery famoretana nampahorinana sy nisamborana ireo olona nanao hetsika amin'ny mpilaminana. Tsy nisy noraisy ny mpitondra fanjakana ireo afatra nomeny ny mpiara-miombonantoka iraisam-pirenena ireo ny tohatrany, ny tsy fanaran-dalàna, ny ramatahora ary ny hery famoretana.
no hitsahana ny izy n'olom-pirenena tsy navela anio hevitra. Ny hafa izay pomba ny fitondrana nefa navelana lalaka ary tena nanao izay tiany atao. Izany rehetra izany dia teo ambany masony ireo mpiara-miombana antoka amin'ny Madagasikara hatrany. Ary hita miharihary fa mahazo tombon-dany ireo misalotra loko orange fa ny hafa poretina sy fehezina arak'izay zaka tamin'ny alalan'ny fampiasana ireo mpitandro filaminana marobe. Manomboka eto, tsy misy afa-tsy ny fanohizana ireo tsy nentina taony sisa no ataon'ireo mpanonga-panjakana ka hanohy ny fampitahorana, ny fisamborana, ny fanitsahana ny famendrehana sy ny fahafahan'ny olona, ny kolikoly, ny fanitsahana ny lalam-panorenana sy ny sisa. Ampatsiahy ny tantara fa naneho ny heviny ny vahoaka malagasy sy maronisa ka nisafidy tsy handatsabato ny 12 novambra lasa teo. Midika izany fa maro amin'ireo malagasy no naneho ny heviny mikasika ilay mizaka zo-pirenena frantsay mitondra ny firenena jatona eto Madagasikara. Ankehitriny mangina ny akamaroan'ny vahoaka malagasy satria manany ainy miaro izay fananana kely sisa ananany manoloana izao fonja be mikodana misokatra eto Madagasikara izao. Manohy ny tolona ao anaty fahanginana nefa ny vahoaka malagasy ka hanohitra ireo tompon'ny fahefana nametraka korontana ary tsy nihevitra afa-tsy ny fampiasan-kery sy ny famoretana isan-karazany. Zava-dehibe ny fanohizana izay tolona izay iarovana ny tany-tandalana sy ny demokrasia ary tsy tokony hiemotra na eo aza ny filazana fa nisy ny voka-pifidianana natao amboletra iny. Ny fanatsarana ny ho avy ka hananana Madagasikara tandalana sy tena demokratika marina no tanjona goavana amin'izany. Faniako ny izay fifidianana izay hatrany ho sarotra ho an'ny Andry Rajoelina ny ananany famarina toerana ara-politika eto amin'ny tany sy ny firenena nateo aza ny fandresena azony atao anatiny ny tsy fanarahan-dalàna sy ny fitanilana ny senisy ny RCC ary indrindra ny fifidianana izay natao mpidolo aka ny vitsy anis no nandray anjara tamin'izany fifidianana izany ho ireo mpanao politika nanaovana fanadihadiana androany. Fanadihadiana hoentiny Henri Florian. Navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ho maliny nivoaka mpifidianana ofisialy ho an'ny fifidianana filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara. Nateo azy ireo tsy fanarahan-dalàna maro samihafa niseho mialoha nandritra ny fanatanterana ny fifidianana filoham-pirenena. Nataon'ny mpitondra fanjakana ny anaovana ny fifidianana tao anatin'ny amboletra. Namafisy ny antoko otrikafo androany fa tsy nadio ny fomba nanatanterana ny fifidianana filoham-pirenena ary ny azakazahany ihany koa ny hamoahana ny vokatra ofisialy izay mampametra-panontaniana. Ilay izy aloha ninninona zavatra resahana dia ny hoe ambany dia ambany ny tany fandraisana anjara. Eo ihany koa ny tsy fahadiovany lay fifidianana. Ohatra ny anankiray zao dia fantatsika fa dia ny hoe manomboka ny alakamisy no tonga tao amin'ny ACC zany ny PV rehetrarehetra miasomany fa dia efa navoaka ilay vokatra. Izany hoe mbola tsy tonga ao akory ny PV dia efa manao fanambarana ny ACC ny hoe amoaka ny izy omaly ny azoma mampametra-panontaniana zany hoe dia tena ho voajery avokoa ve iren'ilay PV reny. Fantatra ihany koa ary fa ny hoe taorian'ilay nivoahan'ny vokatra ofisialy dia mbola nisy ny PV tonga. Dikan'izay zany zavatra tontolo zavatra inina natao fotsiny mba hampandaniana ny andriamatoa Andry Rajoelina zany ao anatin'ilay izy. Ka hoanay ato amin'ny otrikafo dia tsotra ny anay ny fijerinay hoe sarotra ny verana azahoany Andry Rajoelina stabilité politique ao anatin'io satria sady tsy légal izy tsy légitime izy dikan'izay tsy hanana ny stabilité. Ny pomba ny fitondrana irery ihany no niezaka nanao ny fomba rehetra hanatanterana ny fifidianana indrindra ny fanazavana hatrany ary nanjakany ny fividianana ny tsafidy-baoaka ihany koa no nahalany ny Andry Rajoelina. Izy aloha ny zavatra ny rahantsika nahita dia zao tsy nisy nakasitraka aniny fifidianana iny ankoatra ny andriamatoa Andry Rajoelina sy ny pomba azy. PDB ny tsikery natao tao anatin'ilay izy ary mitombona avokoa na ny tsy fanarahan-dalàna zany na ny tsy fahatomombana n'ilay fikarakarana ny fifidianana ny sotra-pifidianana sy ny karazana. Iny zany le azo lazaina hoe hold-up électoral raha zay no afaka ilazana satria tsy ireny mihitsy ny endrika fifidianana zany. Ny azy indray zany ny base no anatin'ilay izy dia vola no nampiasaina satria fantatsika tsara raha amin'izao fotoana izao fa betsaka ireo olona milahatra etseroa izay nampanantenaina vola ao aorianan'ilay fifidianana izay mifidy azy dia izay zany ny anazy ny approche nataony. Ozy hoe tsy azo heverina na izy ary mahafantatra an'izany mahafantany izany sy ny pomba azy hoe tsy azo heverina ny fitondrana firenena ka hoe vola no hitazona anao ao misy fetrany. Izay zavatra na ny firaisamonim-pirenena na ireo masovoa avy any amin'ny firenena matanjaka manapipetsaka ny Madagasikara ny mpanao politika maro samihafa samy tsy tazana tenenivo ny ACC avokoa ny andro ny omaly teo anatrehany ny famoahana ny voka-pifidianana ofisialy midika zavatra lehibe izany raha ny nambarany mpanara-baovao.
Nanizingizina nisy mpitondrateny departemanta-mpanjakana amerikana tao anatin'ny nisy fanambarana navoakan'izy ireo fa nateo aza nisy fahalaniny Andry Rajoelina ho filoham-pirenena lany tao anatin'ny nisy tsy fanarahana-dalàna sy nisy tsy fahatombanana ijifarany tamin'ny fifidianana izay natao farany teo iny marony koa ireo tsy fahatombanana izay efa hitan'ireo mpanaramaso ny fifidianana raha nisy fanambarana izay nataon'izy ireo hatrany ary notsindrin'izy ireo fa tsy nampiarana tamin'ny fifidianana iny ihany koa ireo sosikevitra fanatsarana ny fifidianana izay efa narotsiny izy ireo tao ireny ny fifidianana tamin'ny taona 2024 sy 2024 fanajajina. Nateo aza ny fiarahany masivony Amerikana nanao ny fanambarana nderaka tamin'ireo vondrona iraisam-pirenena omaly izay nitaky ny fipetra maromaro mba hahafahana manamafy ny fiara-miasa amin'ny Madagasikara isan'izany ny fandriampahalemana sy ny fanajana ny zon'olombelona eo ihany koa ny fametrahana ny fampitokisana amin'ny alalan'ny fampiresahana sy ny fanakalozan-kevitra. Nanao fanambarana mitokana ihany koa ny mpitondrateny ny departemanta-mpanjakana Amerikana izay nanamafy fa voarainy ny fanambarana avy amin'ny ACC momba ny fahalaleny Andry Rajoelina namafisin'izy ireo ihany koa ny fahavonona ny ariasa amin'ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy ho fampandrosoana ny firenena. Namafisin'izy ireo tao anatin'ny fanambarana izay nataony ihany koa fa teraka ayay izay tokony arenina ny zotra-pifidianana ho fiantonana ny filaminana sy ny hoavin'ny firenena. Maro ireo mpiatsehatra sy ny olom-pirenena ary ny mpanaramaso ny fifidianana avy eto an-toerana sy avy any ivelany no nahatsikaritra fa maro ireo tsy fahatombanana maro samihafa. Namafisin'izy ireo tao anatin'ny fanambarana izay nataony ihany koa fa niteraka ayay izay tokony arena ny zotra-pifidianana ho fiantonana ny filaminana sy ny hoavin'ny firenena. Maro ireo mpiatsehatra sy ny olom-pirenena na mpanaramaso ny fifidianana avy eto an-toerana sy avy any ivelany no nahatsikaritra ireo tsy fahatombanana maro samihafa. Maro ihany koa ireo sosikevitra fanatsarana ny zotra-pifidianana izay naroso tamin'ny fifidianana ny taona 2014 sy 2024 no mbola tsy tanteraka hatramin'izao fotoana izao. Nanizingizana ihany koa ity mpitondrateny departemanta-mpanjakana Amerikana ity fa nateo aza ny fahalaniny Andry Rajoelina nandresy tao anatin'ny tsy ara-dalàna izy. Ny antsony vomera mahaleo tena amin'ny sahan'ny fifidianana niseny izy ireo hamaha ireo olana misy ka ny antson'izy ireo ihany koa ny gouvernemanta hanadiady amin'ny antsipiriany ireo tsy fahatombanana nisy sy ireo voalaza fa osika ka irosoana amin'ny fanavozan-drafitra samihafa navotran'ireo mpanaramaso ny fifidianana malagasy sy iraisam-pirenena. Nomeloan'izy ireo ihany koa ny erisetra amin'ny endriny samihafa ary ny antson'izy ireo ny malagasy tsy vakivolo ka hitondra fitarenana mahakasika ny fifidianana manoloana ireo rafi-pitsarana mahefy eto Madagasikara. Fa vaovao mahakasika izay fifidianana izay hatrany tsy fifidianana filohan'ny Repoblika ny Madagasikara manaraka ny lalàna velona sy ny fenitra demokratika iraisam-pirenena no nitranga ny fa 19 novambra lasa teo fa fametrahana ankeriny olona iray izay manososy ny fiandrianam-pirenena malagasy ho ny vondron-keriny antoko sy ny vondrona antoko politika miady amin'ny famerenana ny tany-tandalàna antony tsy anekeny izy ireo nivoaka mpifidianana ofisialy navoaka ny nisy omaly antsona izy ireo ihany koa ny ici nisy sommet des citoyens na fionana an-tampony mba isorohana ny krisy izay mety iseho eto amin'ny firenena. Fanampanazavana. Manamafy ny fanambarana nataon'ny cellule de crise ny 4 novambra lasa teo ny tsy fanekenay ny valim-pifidianana ofisialy navoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana satria aminay dia hold-up électoral nahitana fifidianana ny safidy-bahoaka izany hoe corruption électorale sy fraude électorale manerana ny birao fandatsaham-baka. Mahatsapa ny hery rehetra eto Madagasikara ary manay ny hisin'ny crise post-électorale ka hiteraka korontana sy tsy fahamarinan-toerana ny fanjakana. Manamafy ny tokony hirosona amin'ny dinika ary manolotra sosikevitra ny cellule de crise hitarika hanao ny sommet des citoyens na fionana an-tampony iantsona ny olom-pirenena mpanao politika ny ray aman-dreny manerana nosy izay tsy hanavahana afirena feno ny mampifanolana ny malagasy dia ny antony ara-politika noho izany dia ny samy malagasy ihany no tsy maintsy mitondra vahaolana maharitra hiverenana amin'ny tany tandalàna izay foto-kevitra hijoroany ny vondron-kery ka vaindondra raha ny fanajana ny fiandrianam-pirenena.
Tsy niandry ela no raisiny sekretera jeneraly ny francophonie ny Filoha Rajoelina Androany niaraka tamin'ireo mpanolotsaina sy minisitra tranga izay manabaribary fa repoblika tsy zarizary ary manao tsinontsinona ny vahoaka malagasy noho i Andry Rajoelina mbola tsy navita fianianana akory. Fanampanazavana. Nagagany maro ny zavanseho Androany raha nahita fa noraisin'ny sekretera jeneraly ny francophonie ny filoha voafidy tao anaty fifidianana amboletra. Ity farany izay niaraka tamin'ireo mpanolotsaina sy minisitra. Isan'ny lahadinika tamin'izany ny mikasika ny fizotry ny fifidianana sy ny fitohizan'ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny OIF. Ny filoha izay vao nambara tamin'ny fomba ofisialy teny amin'ny ACC Omaly fa hitondra indray any Madagasikara. Mbola tsy nisy anefa ny fianianana amin'izay andraikitra mahafiloha izay. Mbola tsy nisy ihany koa ny fametrahana azy tamin'ny fomba ofisialy. Porofo manambara fa repoblika tsy zarizary miaraka amin'ny fanohanan'ny francophonie. Ity farany izay isan'ny miteraka olana maro aty Afrika noho io fomba fiasa sy fomba fanao tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy io. Porofo ihany koa fa misy ny fanaovana tsinotsinona ny vahoaka malagasy hoy ny fanehoan-kevitry ny hafa. Tsy aivina hatrany maro tamin'ireo mpiara-miombonantoka amin'ny Madagasikara no efa namoaka fanambarana namerimberina ny fisiany tsy fahatombanana isan-karazany nandritra iny fifidianana iny. Maro ihany koa ireo naneho ny heviny ka nangataka ny fitadiavana vahaolana anatin'ny fifampiresahana amin'ny samy malagasy isorohana ny krizy. Saingy tsy nisy tamin'ireo no niarahaba manokana taorian'ny fanambarana ofisialy ny vokatra nataon'ny ACC Omaly. Tranga izay mampametra mpanontaniana ny maro ihany koa ny amin'ny maro toerana ity fitondrana ity na tsy. Lafomba hafa kosa indray na eo azany fandraisan'ny Madagasikara anjara amin'ireo fivorimby miaraka amin'ny firenena mikambana momba ireo fivaovan'ny toetrandro na ny COP izay efa tafiditra anatin'ny COP 28 amin'izao fotoana izao. Tsy hita mazava ny tena tombotsoa azontsika hoy ny mpamakafaka ny fiainam-pirenena Serge Zafimaovo. Tsy an'ireo mpitondra fanjakana malagasy ihany koa ny manararoatra ireny fivorimby ireny mba hitadiavana tombotsoa ny firenena raha ny fanazavany hatrany. Mandray anjara amin'ny fivoriam-be COP28 na ny fivoriam-be fahavalo-ambin'ny ny firenena mikambana momba ny fiovaovan'ny toetrandro na ilay antsoina hoe 28e conférence des Nations Unies sur le climat COP28 izay tanterahana any Dubai, Madagasikara amin'ny alalan'ireo solon-tena avy amin'ny fanjakana, ny mpiara-miombonantoka, ny sehatra tsy miankina, firaisamon'ny pirenena ary ny solon-tena ny fikambanan'ny tanora misehatra amin'ny fiovaovan'ny tontolo iainana. Tsy mbola hita mivaingana ny tombotsoa azontsika tamin'ireo fiatrena ny fivoriana isan-taona ireo hatramin'izay ary tsy voafehin'i Madagasikara ihany koa ny tombotsoa tokony ho sitrahan'ny firenentsika ao anatin'izany COP izany raha ny fanehoan-kevitry Serge Zafimaovo. Raha jerevana tsotsotra le izy dia manome ohatran'izao hoe inona tokoa moa zany tombotsoa azontsika tsy dia tena misy angamba aloha raha hoe ny azontsika amin'ny vatana satria le olana zany voafehintsika tsara ve ny tombotsoantsika ao anatin'le resaka COP. Za zany teny hoe tsy évident zany zay point zay fa zavatra misy ohatra fotsiny zao hoe tsika zao tokony amin'ny exploitation en secteur fossile zany aloha azavaiko tsara pétrole, gaz, charbon. Nefa no tsika ao anatin'le COP dia tsy ekena zany tsika hoe mampiasa an'ireo fossile reo. Tombotsoantsika ve zay? Za miteny hoe tsy tombotsoantsika zay. Zany hoe inona zany ny compensation ary tokony angatahantsika raha tsy hanao exploitation an'ireo tsika. Tsy misy le compensation angatahantsika. Tsaratsarety zany midika hoe tsy voafehy a Madagasikara zany ny tombotsoa tokony ho azony amin'le COP. Tokony hahay anararoatra ireo tombotsoa izay tadiavintsika ny mpitondra fanjakana malagasy raha ny fanazavana hatrany. Tsika manana pétrole, tsika manana gaz, tsika manana charbon. Dia zala firenena lehibe ny teny hoe tokony tsy exploitena ny gaz sy ny charbon satria hoe amin'le hoe manino effet de serre reny. Ka le izy zany ny azy zany tsotra kely hoe tombotsoantsika aloha zay vao mijery ny hafa. Fa ahoana moa ry zareo ny rehefa nandeha zao le problema ny adiny Ukraine sy Russie taony hoe vao hita mibaribary ay ve ireo firenena lehibe ireo tena miankin-doha amin'ny gaz, pétrole, charbon. Taony izy vao tratra. Tsika zany rebirebeny zareo miresaka hoe énergie renouvelable. Ay ry zareo mbola mampiasa énergie fossile. Dikan'izay zany dia tsotra hoe anjarantsika mahay miaro tombotsoantsika ao anatin'ny négociation rehetra sy ao anatin'ny fampiasana ataontsika hoe ny source rehetrarehetra
possible d'énergie to Madagasikara. Tsy manana politika mazava ho an'ny fiarovana ny tontolo ihany isika eto Madagasikara ny fanazavana trany ka ilaina ny fijerena ireo tombontsoa tokony ositra atsika amin'ireny fivorian-dehibe tahaka ny COP ireny. Potika tanteraka amin'izao fotoana izao fa nisy ampahandalana amin'ny lalam-pirenena fa 7 mandalo eo akady-bahoaka fahasanin-karana mipakatra any amin'ny nisy tombontsoloka amin'ny zato antony mahatonga nisy fitohana ny fifamoivoizana mandritra ny ora maro any amin'ny faritra iny isan'andro ireo ampahandalana ireo izay efa nankatoavana atao anatin'ny nisy filan-kevitry ny minisitra nisy fasivy aogositra lasa teo fa ny fanamboarana izany saingy izao tsy misy fanamboarana izao fa sady tsy misy fandraisana nisy mpitondra fanjakana fanampanazavana hoetiny Daniela Minorso. Tsy mbola nisy fanamboarana hatramin'ny androany ny ampahandalana amin'ny lalam-pirenena RN58 mandalo eo akady-bahoaka fahasanin-karana mipaka eo amin'ny tombontsoloka no zato raha tapaka nandritry ny filan-kevitry ny minisitra ny fasivy ny volana aogositra lasa teo ny anamboarana ity ampahandalana ity. Vokany miaratsatran hoarina tamin'ny teo aloha indrindra amin'izao ofisian'ny rotsakorana izao ireo ampahandalana voalaza ireo antony mampitaraina ireo mpampiasa lalana hatramin'ireo mpivarotra sy ny mponina eny amin'ny manodidina. Zaly mihitsy aloha mandeha na ny zavatra amin'ny tômôbila raha simba daholo mihitsy hatramin'izao aloha mbola tsisy fanamboarana. Tena tsisy zavatra mandeha amin'izay izy mihitsy ny zany izy raha miala any amin'ny sivy izao anao amiray vao tonga ny Ranarivo dia tsy haiko hoe mba hita amin'izareo fanjakana ihany ve ilay izy sa fijalina mandeha amin'ny lalana io zany izay mahavesatra ohatran'izao dia tsy dia afaka mandeha mafy amin'ilay faratsy ny lalana. Tokony eo ambarina ny lalana zany satria ny anay ty asy ty motera tena fa tsy mahay motera ohatran'ny tômôbila. Ankilany saikako totohatrany ary tsy nisy vita hatramin'ny farany ireo ampahandalana voalaza fa irosona ny fanamboarana azy ho hatrany ireo mponina. Lalana io moa zany dia nisy fanamboarana an'io teo aloha tapany tsy eto fotsiny natao fa tsy nitohizany vita ny ilany dia io ndraiky goaka ny ilany mampalahelo satria na fitadiavana ary ato tsisy mihitsy tsy andreo zao taxi be reo tena mikinainaina reo zao zanona kely ny ambotaka dia mitondra eo avy eo raha misy orana moa zany tena ohatrany hoe dibo tsy hay efa misy trondro veo sa tsisy trondro zao fa dia fijaliana ho amin'ny mpanjifa zany tena mampanahelo an'ilay izy zay ny tena olana tsy firarahirana aloha tena mipetraka mihitsy satria manao ianao dia zavatra manino ianao raha manao anao tonga dia vitanao atsamin'ny farany lesy fa tsy ataotaonao kelikely fotsiny ilay izy zany hoe rehefa manao zany dia manao atsamin'ny farany mba atao tsara ilay zavatra io na isisiny iny ara tokony namboatra izy tokony isy lakan-drano tsisy lakan-drano iny dia aiza moa zany ny voan-drano amin'iny normal raha misy lavaka kely zany dia miangonao ny rano dia iny no tonga izy lasa mitatra le goaka satria kofin'le rika le izy verangamba dia teny amin'ny fitondram-panjakana fotsiny hoe izy zany ohatrany hoe manara-penitra tsatsatsatsainy eny amin'ny tely eny hoe ny lalana ratsy be efa ela ihany iny hoe amboarina ho zao efa 4 taona io ihany mahakasika an'le lalana eto akady-bahoaka zany ny fitondrana ny tokony mba hijery akaiky an'le eto satria ity accès principal momba an'le amin'ny resaka ohatra hoe tômôbila avany amin'ny Tamatavy sy any tokony mba hijery akaiky an'le izy fanjakana fa na vahoaka raha mahatsiaro sahirana sy mijaly amin'le vezivezena. Tsy ivona trany voalaza ary tapaka tao anatin'io filan-kevitry ny minisitra nankatoavina ny fasivy ny volana aogositra teo iny ihany koa fa ho tohiza ny fanapa-kevitry ny filan-kevitry minisitra teo aloha izay nanambatra ny mahasa maika ny fanamboarana ny lalana Antananarivo no nampidirana io ampahandalana voalaza etsy ambony io. Voalaza mazava ao anatin'io tatitry ny filan-kevitry ny minisitra io fa vola mihoatry ny 2 miliary ariary no natokana hanamboarana izany ary atomboka avy hatrany ny asa taorian'ny fankatoavana ny teti-bola ny fasivy ny volana aogositra 2022 lasa teo hatramin'ny androany iarany rehetra mahita ny zava-misy eny an-toerana. Ankoatra io lalana mihazo ny fahasanin-karana io mbola maro ihany koa ny lalana simba ka mampitaraina ireo mpampiasa lalana raha ny eto Antananarivo renivohitra manokana. Fanontaniana mipetraka ny hoe hatramin'ireo vina no avela hitaraina tahaka izao ireo mpampiasa lalana nankaiza ny vola efa natokana hanamboarana izany no tsy misy toy ny intsony hatramin'ny androany.
Lafim-baovao hafa kosa indray manomboka amin'ny 10 hatramin'ny 12 ariary ny amarotana ny kilony ny letisia ato anatin'ny tsena anatiny raha ny fanadihadiana natao amin'ny ankapobeny betsaka ny vokatra tamin'ity taona ity sangy mampitaraina ireo mpivarotra ny kalitaon'ny letisia izay hita fa niarady isan'ny antony mahatonga izany tsy fampin'ny orana sy ny fiotazana ireo letisia mbola maitso raha ny fanazavana hatrany fanadihadiana hoentin'ny fitiny kolona. Ina olany aloha ny vokatra litchi eto amin'ny tsena anatiny raha ny fanazavana ireo mpivarotra ho amin'ny andro any. Antony, tsy masaka ireo litchi efa miditra amin'ny fiotazana ireo mpanangom-bokatra any am-potony. Manampy izany ihany koa ny tsy fampin'ny orana tamin'ity taona ity ka niova ny kalitao. Fa lasa tango maitso daholo le tsy tamin'ity satria lasa loa be le tango maitso tamin'le izy. Mbola maitso le izy dia tangosan'le olona dia dikan'izany za mety lany aloa be letchi amin'ity. Zay zao manao letchi fin de décembre any izay mamarana ny ananindrana dia avy eo indray izay manao ny be forona indray manomboka janvier iny ka tonga mois de mars any. Vokatra tamin'ity eo ihany. Fantsena koa tamin'ity tena ratsy. Tsy mitovy ny taona letchi taona mihitsy izany ny tsena tamin'ity taona ity. Tena hita be le fahasairana le vahoaka amin'le fanjifana le izy. Satria misy différence be mihitsy zao ianao zao maka letchi mbola maka 225 000 maka ianao zao amin'izao 125 000 francs ny garaba 150 fa amin'izany fotoana izany efa maka 300 000 ianao ny garaba. Raha ny vidiny manomboka amin'ny 10 hatramin'ny 12 ariary ny iray kilao amin'ny litchi amin'izao fotoana. Ny hena raha oharina tamin'ny taondasa izay nahatratrany amin'ny 3 ariary ny garaba ireo vokatra avy any Antsinanana. Manomboka ny volana janoary 2024 no vinavinaina hiakatra ny vidiny iray kilao raha ny fanazavana hatrany. Ny anay zao ny letchi zany letchi manafatra letchi mihitsy zay fa tsy maka letchi hoe nosy be na eny an-tsena eny fa misy mpanao letchi mihitsy ny anay any ambany any dia afarana dia tonga dia 7 sy 4 alina zao tonga eto Antananarivo. Nidiny izy aloha raha oharina tamin'ny heritaona. Tamin'ny heritaona izy 5 sy 3 alina farany ambany. Tamin'ity izy efa 5 sy 4 alina mahazo 3 sy 4 alina. Betsaka izy tamin'ity. Betsaka ny letchi zany tamin'ity noho ny tamin'ny heritaona. Raha ny eo anivon'ny tsena iraisam-pirenena araka ny loharaham-baovao tamin'ny mpisehatra amin'ny fanondranana ity akora ity. 300 ariary ny vidin'ny iray kilao amin'ny litchi avy amin'ireo mpamokatra sy mpanangom-bokatra eto Madagasikara. Ny kalitaon'ny litchi izay tsy maintsy manaraka ny fenitra 720 hatramin'ny 30 mm ny habeny vaovao sokajy ho isan'ireo afaka ahondrana. Mandidina ny 7 sy 1 alina taona isan-taona ny vokatra litchi ahondrany Madagasikara. I La Frantsa no mandray ny akamaroan'ireo vokatra sy manaparitaka izany any Eropa. Ankoatra izay i Russia izay mandray mivantana ireo litchi avy eto Madagasikara tao anatin'ny 3 taona izay. Dia izay lafim-baovao izay tompoko lasy tompoko vavy no entsika misendrikely ato anatin'ireto dokam-barotra ireto aorian'izay no anarahantsika ny mahakasika ny famokarana ihany ny vaovao avy any amin'ny faritra sy ny maresaka iraisam-pirenena. Dahoary. Découvrez de nouvelles sensations. La Fibre Go est chez vous pour 99 000 arrières par mois. Oui, vous avez bien compris, 99 000 arrières seulement. Abonnez-vous vite en Télémashop. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no ny otrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave, misy hatramin'ny 3 arivo.
Recherchez-vous l'élégance, le prestige et le style inimitable? La boutique des marques vous attend. Nous vous proposons une large gamme de marques de sacs, chaussures et divers accessoires pour satisfaire votre style. Adidas, Fossil, Lacoste, Lancel, Michael Kors, Nike, Tommy et d'autres marques les plus appréciées. Venez découvrir notre boutique des marques à Antanmen. Téléphone 034 81 978 01. La boutique des marques vous attend. Taverindray eto amin'ny fotoana nisy fampahalalam-baovao isika nisy vaovao mahakasika ny famokarana no mikafantsika nisy tapany faharoa ny fampahalalam-baovao atara nisy fitaopam-bilembary tamin'ity taona ity hoy ny akamaroany ireo tantsaha mpamboly vary vaky ambiaty atao amin'nisy commune Soavina district Antananarivo Atsimondrano no nisy fiovaovany ny toetrandro maina ny tany ary tsy ampy ny rano anaovana nisy fanitsana ratoka tamin'ny volana Jolay no tokony fanirosy tamin'izany fanitsana izany ireo tatsaha raha nisy fanadihadiana natao fanadihadiana hoentin'ny Daniela Minorson. Tsy ampy ny rano na fanandroso tamin'ny fambolem-bary vaky ambiaty amin'ity taona ity ho an'ireo tantsaha ao anatin'ny commune Soavina district Antananarivo Atsimondrano no ny fiovan'ny toetrandro antony tara ny fambolem-bary hoy ireo tantsaha ao an-toerana. Dia efa tokony mahitsy fa arakaraka ny fiovan'ny toetrandro taloha tamin'ny andro taloha volana metatra volana Zieny rano dia efa manetsa ny olona ary nefa amin'izao fotoana izao izao tafanareo izao vao mamafy tsitsy satria ny antony le rano ritra le ono tsy misy rano avy any anony satria rano avy any anony sisony no tena foibeana ety dia ny any ambony ihany koa moa rano avy any ihany ka raha misy rano azy any anony toany andraro avy any ambony dia tsy tafidina aty ambany dia izao dia miandry ny orana latsakorana ohatran'izao afaka manao lasa. Ny olana anay ve resaka ohatra ny fitantanana rano amin'ny ankapobeny no olana kelinay satria misy fotoana le rano hoe miditra le rano dia verivery fotsiny dia eo ihany koa ohatrandray hoe fotoana zao ilana rano dia tsisy indray ny rano rahantsika maintsy satria zao toerana hitanareo zao fa nisy rano zao fa niketsandray mbola tsy vonona dia tsy afaka nanetsy zay dia izao indray zao zany vonona netsandray le rano indray lasa. Vokatra io tsy fampiny rano io ahina ny tsy azona sy ampihena ny vokatra azo ho hiatrany ireo tantsaha ao anatin'ny commune Soavina district Antananarivo Atsimondrano ireto falany izay mandrandra fatratra ny rotsakorana amin'izao fotoana anatsara ny kalitao ny vary volen'izy ireo. Io aloha miankina amin'ny toejanahary ihany io raha kely ny latsakorana ohatrany hoe vitsy ihany koa ny vokatra satria le latsakorana no tena antony isian'le vokatra ka reo miteraka amin'ny vary tsy misy orana inona moa fa tsy akofa anao fa tsy misy voamboary io fa dia akofanao dia ohatran'izay ny fipetrany. Jehivana isa lasibatra tsy nahitam-bokatra noho ny fahavakisan'ny fifilohana Ambohidava commune Ampitatafika ihany koa raha iverenana ny taona 2012 720 ny tanimbary n'ireo tantsaha ao anatin'ny commune Soavina district Antananarivo Atsimondrano ankoatran'ny Ambohimangidy Ampitatafika Tangaina sy ny maro hafa izay saika lasibatra ny fahavakisan'ny fifiloha isan-taona efa misy ny fanamboarana io fifiloha vaky io amin'izao fotoana izay eripon'ny commune Ampitatafika sy ireo fokon'olona manana fotom-pivelomana manokana amin'ireo tanimbary voakasika noho ny tsy fisian'ny fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana. Amin'izao fotoana izao zany ny commune Ampitatafika dia miaraka amin'ny fokon'olona manamboatra ireo fifiloha simba tamin'ny tondra-drano. Misy moa ny fifiloha ray lehibe ery Ambohidava eo amin'ny 100 metatra eo izay efa 3 taona zay dia efa amin'izao fotoana izao izy efa vita ary efa azo ampiasaina tsara mihitsy
dia misy indray le ty amin'ny onikely izay anisan'ny misy ny fambolena betsaka satria mahatratratra any amin'ny 370 hektara dia tsy afaka nambolena mihitsy teo tamin'izay fifilovako izay kanefa amin'izao fotoana izao a efa manana fanantenana ireo mponin'ireo a satria efa vita iny ary amin'izao fotoana izao koa dia efa manomboka manamboatra ilay fifiloha-kely amin'ny onikely satria misy an'ilay onikely a fandehanana sy famoahana rano dia misy vaky maromaro koa teo dia efa manomboka manamboatra amin'ny fokon'olona sy ny commune ary efa misy zao le 30 metatra anomboka amarana azy a fokon'olona sy ny commune amin'ny asabotsy zao dia vitsivitsy eo amin'ny 10 metatra ohatr'izay a eo mpikarakarana azy koa izay zao dia mino izay fa mety efa afaka amboly ihany angamba zany ny fokon'olona amin'ity taona ity. Miantso ny fitondram-panjakana sy ny tompon'andraikitra voakasika izay raikaiky olana amin'ny rano io ireo tany-tsapam-boly vary amin'ny commune Soavina distrika n'Antananarivo Atsimondrano. Vaovao mahakasika ny sosialy kosa indray tsy takatry ny fahefa-mividy intsony ny vidim-piainana ankehitriny raha ny fanadihadiana natao fa tena an'ireo ny fiarahamonina tsy afaka ialana ary saika miaina ao anatin'ny trosa manoloana izany ny akamaroan'ireo tokantrano amin'izao fotoana izao mba ahafahana manjifa ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Fanadihadiana hoentin'ny fity nokolona. Manodidina ny iray alina ariary ny vola ampiasaina isan'andro an'ireo tokantrano manana farim-piainana amin'ny antonony araka ny fanadihadiana natao. Latsaka izany ho an'ireo sahirana amin'ny antom-pivelomana. Tsy maintsy tsinjarana anatin'izany ny sakafo, ny ho an'ny ankizy sy ireo kojakoja isan-karazana. Ho an'ireo ray aman-dreny nanaovana fanadihadiana, manano sarotra ny fitsinjarana, tsy takatra ny vidim-baza ny fanazavana hatrany. Izy ireo izay mamelona zaza miisa 3 farafahakeliny. Ny fivelomanay zao varotra trondro zao dia nefa ny tsena sady tsy mandeha satria fiainana daholo ny olona mividy ny zavatra lafo dia ny zavatra lafo nefa indraindray tsy mahazo an'ilay zavatra hovidinao an-trano korany. Raha ohatranay zao efa mianaka izay ny ao an-trano dia tsy ampianay nefa sy raha 50 000 nefa 50 000 raha tena mbola miafy izany. Raha ohatra hoe lanin'ny savony, ny rano, ny siramamy sy ny sisa pisipisi ny zavatra. Vary zany tatsika eo 25 000 vary tsy haiko 2 kilao sa 1 kilao eo 1 kilao sasany dia laoka zany amin'izany laoka tsotsotra hanana dia asina mianaka fotsiny 900 dia efa zay. Tena fa mitsitsy tanteraka, tena mitsitsy, tena lafo. Teo zao zanako vao narary mihitsy fa tena lafo ny volana alohanay tany. Tena tsy takatra ny fahefana. Ao amin'ny lahatra riako ianao indraindray mbola mividy fanafody any amin'ny pharmacie any satria tsy ampy ny fanafody ao amin'ny CSPDE dia misy vidinana amin'ny pharmacie any dia mitovitovy ihany ilay izy. Ny vidim-bary aloha izany toy dia tena tsy ingaiko manokana mihitsy tena lafo ny vary, lafo. 5 000 zany ny kapoaka ny vary nefa ny raha ohatranay zao ray sy tapany ary zany tsy ampy indraindray dia nefa dia izay lafo, tena tsy takatra. Penana aloha somary lafolafo farany hoe zay zao 10 mianaka dia farany tsy mihinana farany tsy mihinana 60 par jour. Indray arakaraka ny entimanany efa arakaraka ny tahiriny hoe misy ambiny kely dia misy hitondrana mararina moa tsisy dia ohatr'izay ilay fiainana rehetrarehetra na PPN na resaka rehetrarehetra mihitsy dia sarotra satria betsaka ny olona tsy hanasa dia efa mangalatra nataony betsaka ny olona akoa ilay zava-mahadomela be dia izay mahatonga ny olona lasa mirona any amin'ny manolo foana any mandoa écolasy sarotsarotra ihany fa entina moramora hoe fiainana dia toy izany ihany koa ny zava-miseho raha toa tsy fahasalamana tampoka. Tsy takatry ny fahefa-mividy ny fiankaran'ny vidim-panafody izay tsy azo ialana. Misy araka izany ireo manapa-kevitra ny anao dokotera teny. Eo ihany koa ireo mampiaina ny fanafody avy amin'ny mpitsabo raha ny fanadihadiana hatrany. Manoloana an'izay tena hita hoe tena sahirana ny ankabetsahan'ny olona raha ordonnance misy fanafody 5 zao eo dia mety 2 ihany no takatry ny olona dia amin'ny fotoana manaraka indray izy mividy fa tena izay mihitsy satria indraindray ihany izay miezaka hoe reto mba tsara ampiarahana fa nefa izy miteny hoe 2 alina ny vola kosa izy dia ianao zany mba miezaka hoe mipropose an'izay
moramora indrindray le olona na resenao lahatra rehe tsara retsyreto miaraka dia izy mihitsy nefa tsy vonina satria le fahefany tsy araka le lazaintsika te tsy ampy dia zay eritreretiny ihany no vidinina dia mipropose ary ianao hoe ty aloha tsara vidina na ohatr'izao fa zay andrendriny sainy ihany no vidina misy ka misy ny fanafody manohatra hoe manoratra dokotera le spécialité dia miteny le hoe tena tia madama volako fa mba ataovy azao dia mamay le générika mba moramora ihany zay na eo aza ny fahasahiranana mianjady vadina ary tsy azo ataony manao dokotera teny miamafy ary efa samy miomana amin'izay mety ho fiankaran'ny vidim-piainana ny rehetra araka ireo faneho-kevitra an-trano antony mampanainy rehetra amin'ny fidangan'ny vidim-piainana ny taona 2024 ho avy zao manoloana ny fibodoana fahefana misy eto Madagasikara ankehitriny sy ny tsy fanarandalana isan-karazany tranga izay manome vana ireo olombitsy ka mampijaly sy mametraka ho anjorobala ireo vahoaka maro anisa. Vaovao avy amin'ny faritra kosa indray totosa tao amin'ny faritra Vakinankaratra nisy atrikasa fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ka ny tetikasa ady atao amin'ny fanafoanana ny Tazmouk tetikasa izay fiara-miasa ny fiangonana Luteriana Malagasy sy nisy mpamatsy vola avy any ivelany ary tanjona nisy anafoana tanteraka nisy Tazmouk ao amin'ny faritra Vakinankaratra amin'ny alalan'ity tetikasa ity indrindra amin'ireo faritra mena fanazajina hoety nisy akolo Antsirabe. Anisan'ireo areti-mandoza efa nahafaty zaza betsaka indrindra aty Afrika sy teto Madagasikara ny Tazmouk ary maro ireo fisorohana sy ady atao amin'izany indrindra fa ho an'ny eto amin'ny faritra Vakinankaratra. Izany indrindra no antony namerenana indray ny tetikasa foan'ny Tazmouk, tetikasa izay fiara-miasa amin'ny fiangonana Luterana Malagasy sy ny Lutheran Church Missouri Synod. Tanjony tetikasa ny anome fampiofanana ireo tompon'andraikitra rehetra eny anivon'ireo filaovana ato anatin'ny synod-aparitany Avaratra Mania amin'ny ady atao amin'ny fanafoanana ny Tazmouk. Ty tetikasa ty zany dia tetikasa anankiray mikarakara ny indrindra moa zany misoroka ny Tazmouk eto amin'ny faritra Vakinankaratra mihoatra aza ao anatin'ny 3 taona no isian'ny tetikasa mampiofana ny ireo tompon'andraikitra rehetra any amin'ny filovana rehetra eraky ny synod-aparitany zahay ary avy eo dia mampianatra indray zany zareo reo any amin'ny fiangonana tsirairay avy misy anazy na mifokontany momba izany ady atao amin'ny Tazmouk zany sy fisorohana sy izay tokony atao fa indrindra ihany koa mizara ny lay misy odimoka zahay mizara ihany koa ny fitaovana hoentina manadio ny tanàna ary indrindra mampianatra any potony mihitsy ny momba ny atao hoe faratsiana sy mahadanger an'izany Tazmouk izany. Isy ny pakiady manokana ho atao ary ho amafisina ny fisorohana ny Tazmouk manerana ireo distrika 7 izay mandrafitra ny faritra Vakinankaratra indrindra fa ireo faritra mena ary mandritra ny 3 taona ny faharetan'ny tetikasa izay mampianatra sy mampiofana ary mitsabo ireo olona tratran'ny Tazmouk. Raha ho an'ny FLM zany zao dia ho an'sika tetikasa ty dia tetikasa fahatelo zany hoe 3 taona iny telo zany zay tsika niasa miditra amin'ny fahafito taona tsika zao fa mbola misy olona foana maty ihany. Ny dikan'izany dia ady tsy mijanona izy ty ary dia nivavahana dia ny hoe mba horingana tokoa zany Tazmouk izany ary tena mafy ary ny any ambanivohitra ny tena fo mafy tokoa. Ny pakiady tena miova satria mampianatra ufana mitsabo ary indrindra mizara lay misy odimoka sy ireo fitaovana rehetra afahana miady amin'izany. Araka izany dia mitony tetikasa fanafoanana ny Tazmouk eto amin'ny faritra Vakinankaratra amin'ny alalan'ity fiara-miasa ny fiangonana Luterana Malagasy sy ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ary ireo mpamatsy vola avy any ivelany ity. Vaovao avy amin'ny faritra izay hatrany manantena ny fanjakana amin'ny fiahina ara-tsosialy ireo olona manana fahasembanana ny autisme Madagasikara amin'izao fotoana izao nandritra ny famaranan'izy ireo ny tetikasa izay nataon'izy ireo tany amin'ny faritra Atoliage ireo fiahina ara-tsosialy ireo izay mbola ambandihambany raha ny eto amintsika no ajerena raha ny fanazavana fanadezina. Adisika tamin'ny fanjakana mba hisitrahan'ireo olona manana fahasembanana fiahina ara-tsosialy. Io no notanterahin'ny fikambanana autisme Madagasikara tao anatin'ny tetikasa école izay nofaranana teto Toliara omaly voalohany volana Desambra. Fanantenana ny fanjakana amin'ny mba hisitrahan'ireo olona manana fahasembanana izany fiahina ara-tsosialy izany no andraindrain'ny fikambanana ankehitriny raha ny fanazavana.
ministère tokony andraikitra ireny zay mikasiky ny fiainana sosiala ireo recommandation sy tatitra resaky ny faritra zay misana tsapany izy ireo andraitrako ny mahazavabe fandraisana tanana sy ny fisitrano mila manana fahasembanana fiainana ara-sosialy dia maro ireo toro tsara zay mamelona fanantenana ho an'ny fikambanana aloha voalohany indrindra sy ireo bénéficiaire ny fikambanana sy ireo olona manana fahasembanana izay natony fikambanana. Raha ny tarehimarika azo nandritra ny nanatanterahana ny tetikasa dia olona manana fahasembanana iray tao anatin'ny olona 5 izay notsongaina ka noadiadiana teto Toliara no nisitraka ny fiaina ara-sosialy nandritra ny Covid-19. Ireo olona ireo izay tsy mahalala ny antony nahazony sy tsy nahazony izany fiaina izany. Voamarina ihany koa fa ny iray faingo 5 isan-jaton'ireo olona ireo ihany no voaentana amin'ny fizarana ny fiaina ara-sosialy nandritra iny Covid-19 iny. Araka izany, tsy ampy ny fahalalan'ireo olona manana fahasembanana mahakasika ny fiaina tokony ho azony. Olona manodidina ny 300 rava-trano ho vokatry ny 12 no nisitraka fanampiana arabola izay entin'izy ireo fa miarina indray sy manamafy ny toe-piainan'izy ireo hoentitra ny fanaramaso amin'ny fampiasana ireo vola ireo fa mba ahafahan'izy ireo fa misitraka indray ny fanampiana andriany faharoa izay horaisiny amin'ny volana janoary 2024 fanadihadiana hoentin'ny Gaëtan Andresalafo. Nisitraka fanampiana lelavolona roetsy ariary avy amin'ny mpiara-miambonantoka OIM sy MEDER ireo olona marefo rava-trano tamin'ny fandalovan'ny rivodozany efa nisy teto amintsika ao amin'ny faritra Vatovavy. Fanampiana natokana hividianana ireo akora na fitaovana hanamboarana ny trano foninana. Miisa 300 ny eo anivon'ny komuna Ambonivohitra Mananjary nisitraka izany. Raha toka mihoatra ny arivo ireo mpisitraka manerana ny distrika ny Mananjary. Mampisivana nafana ny safidian'ireo dia ireo olona izay nanana trano voakasika ny cyclone mba amin'ny ampahany taminy ary ireo izay ataontsika hoe vulnérable nareo izay tena marefo ao amin'ny fokotany no jerena. Raha ny dinganana rahana dia hoe nampitaina tamin'ny tompony andraikitra tsokajiny isaka ny fokotany ny masotsivana izay milaza hoe marefo sy voakasika ny cyclone dia ny lista navoakan'ny zareo no ny aingatsika nafana nanao sivana tsikelikely na maritra ireo izay tena tokony ahazo an'izay sitraka an'izay fanampiana izany. Ho an'ny komuna Ambonivohitra Mananjary manokana hoentitra ny fanaraha-maso amin'ny fampiasana ireo vola ireo amin'ny tokony ho izy ahafahana misitraka ny andian'ny faharoa. Ny antony ireo mpivarotra kojakoja fanamboarana trano ao an-toerana ihany koa ny ben'ny tanàna tsy hanararoatra ireo olona ireo. Ka raha misy zany olona halay-panahy menganety misy izay ka anambaka na mitaka n'ireo misitraka ireo amin'ny alalan'ny afesipisendrasy dia sary mpiaro amin'izay ny eto anivon'ny fiadinan'ny tanàna ary mino sy matoka fa tsy amela moramora an'izay koa ny fiarahamonibonantoka ara-teknika sy ara-vola tsy afesipiseny bibily satria sao dia maro misy hoe alaim-panahy any hoe meo zao ampahany ao meo an'izao ariary ao amin'io vola io fa io vola io dia tokony isitrahana sy banka. Ankoatran'izay ihany koa dia entanina ianareo izay mpivarotra ny akora fanamboaran-trano na ny fitaovana fanamboaran-trano mba tsy hanararoatra n'ireo olona izay voasikazy fa marefo ary tsy afaka nanarina ny trano izay simba tamin'ny ampahany vokatry ny fandalovan'ny rivodoza ireo olona ireo ka tsy hararotina amin'ny vidin'ny fitaovana sy ny akora. Izahay dia mahalala tsara ny vidin'ireo fitaovana ireo eto tampon-tanànan'ny Mananjary dia mba tazomina amin'izay vidiny nahazatra sy efa nisitrahany be sy ny maro izay. Andiany voalohany ity nozaraina ity raha ny fanazavana ka ny volana janoary ho avy izao no iroso amin'ny fizarana andian'ny faharoa ny ananan'ireo mponina marefo toeram-ponenana azo antoka no tanjony ny tetikasa.
Chef Marietta Andrianjaka vehivavy sangany teo amin'ny sehatry ny lakozia teto Madagasikara. Izy no vehivavy voalohany natahiry ny fanaovana ny antom-pitolofo tamin'ny andro ny fahampanjaka sy ny fampahafantarana ny aitsiro malagasy maneran-tany. Ny alarobia 7 novambra lasa teo moa no nindosany fahafatesana ny tenany. Fanadihadiana. Nodimatry ny alakamisy 7 novambra lasa teo ny chef Marietta Andrianjaka vehivavy sangany teo amin'ny sehatry ny lakozia teto Madagasikara. Raha iverenana ny momba azy, izy no vehivavy voalohany navita nanavao ny antom-pitolofo tamin'ny andro ny fahampanjaka sy fampahafantarana ny aitsiro malagasy maneran-tany. 10 taona nanaovana lakozia sy nizarana ny fahaiza-mahandro ary torohevitra momba ny sakafo izy izao nodimandry izao. Maro ny hetsika izay efa nandraisany anjara toy ny hetsika aifi mampiavana hanandratra ny sakafo malagasy ny tantarany. Izy ihany koa ny renim-piainy ny madasakafo festival kitany ny nahandro malagasy. Taonisy izy no nianatra nahandro sakafo ary resaka sakafo malagasy no isan'ny nasongadiny tamin'izany. Antony miavaka sy manana ny mampiavaka azy ny sakafo sy ny tsiron-tsakafo malagasy raha ny fanazavany. Isan'ny mahatsara ny sakafo malagasy ny fananana vokatra natoraly. Taotriny ny fianarana izay nataony, nisy ny fitetezam-paritra izay nataony manerana ny Madagasikara, izay nijerevany ireo sakafo mampiavaka ny faritra tsirairay avy. Saika ny fomba fahandro ny taolo no netiny nampianana atrany ny sakafo malagasy. Izany androany zany tsika dia hiaraka mijery ny tsirony, mijery ny bika tsy ny tsirony. Ny fomba fahandro ny taolo zavatra mahagaga fa tsy olona tsy nisy an'izany fianarana izany kanefa ny hitako fa tena namokatra ary nanome tsiro amin'ny zavatra eto amin'ny tany. Dia apotsika ny varanga miarataona miaraka amin'ny varangany kehitriny. Dia toy izany fomba nandrahoana azy fehizay. Fa tsy kely ohatran'izao koa fa misy lengeda be reny izy dia fa be ny zavatra atao mba hahatonga azy masaka amin'ny taona ho avy indray. Ity zany ny trondro ny heniheny akaikin'ny ranomasina dia miaraka amin'ny voanio maitso, tsiro voanio maitso. Tsy nijanona teto Madagasikara ihany fa nitondra ny sakafo malagasy tany ivelany ihany koa ny tenany. Tena zao ny malagasy vao nilaza hoe tsara ny tsiro-tsakafontsika satria fa netiky tany ivelany dia nakafy ny tany ivelany zay vao nakafitsika. Raha tsy makafy zany any ivelany azafady tompo fa ohatra masika. Raha tsy makafy zany ny any ivelany eto zay ianao vao makafy azany ianao dia raha misy olona manana traikefa dia fitiavana koa akoatra ny efa fitiavanao ny sakafo gasy. Androany fanaovam-beloma azy farany akanisy ny fitaom-pivavahana izay natao tao amin'ny Aumônerie Katolika Marie-Jeanne Ankadivato. Taorin'izay no anitody-dofa ary niazo ny fasandrazana izy. Ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray maheriny 200 ireo olona tonga manoloana ny fitsarana atao vao Frantsa omaly amin'ny fitakin'izy ireo ny fampiarana ny lalàna amin'ireo olona izay namoana ny Thomas. Efa noferany ny préfet moa ity etika ity sangy notsipa ny fitsarana tany antoerana ka nahafahan'izy ireo nanao indray ny etika fanadihadiana amin'ny sariny France 24. Mazava ny zavatra takiny ireo vahoaka marobe tonga teo anoloana ny fitsarana ny fampiarana ny lalàna amin'ireo olona namoana ny Thomas famonoana olona izay nisy eo tamin'ny 7 novambra lasa teo. Olona 7 no efa nanaovana famotorana raha ny fampitam-baovao voaray. Mahery ny 200 teo ireo olona tonga nanao fihetsiketsehana teo anoloana ny fitsarana omaly tao la France. Maro ireo fandikan-dalàna hita any antoerana izay ataon'ny tanora ary isany ampanenon'izy ireo laklosy ihany koa ny fahatarany ny fitsarana amin'izao fotoana izao. Teny ampiandohana tsy nahazo alalana tamin'ny préfet ny fihetsiketsehana izay nokasan'izy ireo natao tamin'ny androny omaly saingy nahato ny fitsarana avy hatrany izany fikasana ny ampiantona izany fihetsiketsehana izany. Tsy ny olon-tsotra ihany no tonga nanao fihetsiketsehana teo anoloana ny fitsarana tao la Frantsa omaly fa maro ihany koa ireo olona ambony izay tonga nanatevin-dahatra izany fihetsiketsehana izany izay nahitana minisitra teo aloha.
ho an'ny hetsika izay natao manodidina ny 520 ireo mpitandro ny filaminana izay nahetsika ahafahana misy ny hetsika. Dia izay indray tompoko kilasy tompoko vavy no azony natolotra taminao tamin'ity ala ity ankasitrahanainao teny tokantrano tany nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, vous a présenté Nivabo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.